tsy maintsy malese tsy maintsy malese miaraka amin'ny tompo tsy maintsy vovonje tsy maintsy vonjeny rehefa mifikitra aminy faly manonona fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika jiaby hitayanao sy ny ankonanao any Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Ampifaliana indreny no iarahantsika mivory eto amin'ny alalan'ny fianona ny tenin'Andriamanitra ary ny lohahevitra izay banjinantsika mandritra nyity volana ity dia ny fandresina. Alohany anolorana ny tenin'Andriamanitra dia mbola hiara hivavaka isika hangataka ny fanahy masina. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina faly misaotra sy midira magname voninahitra ny anaranao satria mbola nomenao izao fotoana izao afaka miona eto izay tsirairay avy. Mangataka aminao izay tompo ny asan'ny fanahinao masina eto aminay ary misaotra anao izay satria ny arovinao sy ny tantaninao izay tsirairay avy ka vory eto mbala samby velonay na afaka miantso ny anaranao. Ary mifona koa izay Jesosy io raha nisy zavatra tsy araka ny sitraponao nataonay mamela izay Jesosy io mamondrafo aminay fa olombelona mitafy fa mandra izay dia mpanota tsy mendrika kanefa noho ny lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao dia namindranao fo izay ary nantsoinao nafahanao tamin'ny izao tontolo izao. Ka indreto izay Jesosy io raha anday eno ny teninao mangataka ny fanahinao masina tompo hiasa mahery eto omeo fahazavantsaina avy aminao za Jesosy io ary aoka ny fanahinao masina anolontsaina za eto ametraka ny teny izay tianao ambara ato ambavako ary ny devoly sy ny fahavalo izay mitady angalatra ny tenin'Andriamanitra reseny amin'ny agnaranao Jesosy tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'ny alalanao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Amin'olona dia tsy hay izany fa aminao Andriamanitra ianao atao amin'ny zavatra rehetra. Mangataka ny fanahinao masina hikasika ny fonay tsirairay avy eto Jesosy io. Magnantena izay fa eto anao misaotra Jesosy io. Amen. Dia ny lohahevitra izay benjinantsika amin'ity volana ity ny fandresena. Ny tenin'Andriamanitra izay angalana afitra dia ato amin'ny epistiliny Jaona voalohany toko 5 vakiny amin'ny andininy 4 sy 5. Epistiliny Jaona voalohany toko 5 vakiny amin'ny andininy 4 miafara amin'ny andininy 5. Vakteny amin'ny agnaran'i Jesosy. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Ampodiko ndraiky. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Ampodiko farany. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Eto izay ny milaza amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra naterak'Andriamanitra no maharesy izao tontolo izao. Ary amin'ny alalan'ny inona moa no entintsika mandresy izao tontolo izao? Amin'ny alalan'ny finoantsika an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Andriamanitra dia nanome antsika ny zanany lahy tokana ary izy nalefan'Andriamanitra taty an-tany nitafy nofo nefa tsy nanota ary tsy nahalala ota izy. Nataon'Andriamanitra fitaovana andeha hamonjena antsika rehefa nanota, rehefa tsy nankatony tenin'Andriamanitra Adama sy Eva dia nisy ny fahafatesana. Kanefa raha ny fikasan'Andriamanitra nahariana antsika olombelona dia ny tsy hanandrana fahafatesana fa ny ho sambatra
ny aigny sy ho sambatra amin'ny saidina izay nambarin'Andriamanitra ho atsika. Kanefa moa ny devoly efa fetsy hatramin'ny tany am-piandohana izy dia voafitaky ny devoly raha vehivavy efa dia lasa tsy nankato ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra nandrara izy ireo hoe aza hinanana ity fa amin'ny andro izay hinananareo an'ity dia ho faty tokoa ianareo. Kanefa noho ny asan'ny devoly dia lasa tsy nankato izay nandraran'Andriamanitra azy raha vehivavy ary nampihinana any vadiny i Adama. Dia rehefa nisy ny fahafatesana dia nomen'Andriamanitra antsika ny zanan'ilay tokana mba hamonjena antsika raha mino. Fa toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Karaha izay koa eto magnambara amin'ny epistiliny Jaona 1:5-7 eto. Izay rehetra naterak'Andriamanitra ho izy dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Milaza izy amin'ny epistiliny amin'ny filazantsarany Jaona 3:5-6 izay mino izy hanana fiainana mandrakizay. Eto koa izy milaza amin'ny epistiliny Jaona 1:5-7 eto izay ny fandresena entintsika maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Raha manana finoana antsika dia maharesy izao tontolo izao. Ary ino aby manzavatra izay hitantsika amin'izao tontolo izao. Maro ny zavatra izay hitantsika amin'izao tontolo izao tahaka ny asan'ny nofo amin'ny Galatiana 5:10 epistiliny Galatiana 5:10 miafara amin'ny fa araiky amin'ny roapolo izay mivady toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny zavatra izay hitantsika eto amin'izao tontolo izao. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilay, fiafinafonana, fifampiandanena, fisarahana, fitokona, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Izany rehetra izany dia ny zavatra izay hitantsika eto amin'izao tontolo izao: ny fanompoan-tsampy, ny adilay, ny fijejojejoana, ny fangalaram-badin'olona, ny fijangajangana, ary ny olona tsy manana Andriamanitra, ny olona tsy naterak'Andriamanitra dia tsy manana hery ahafahana mandresy izany rehetra izany. Fa amin'ny alalan'ny fahaterahana indray, mila ateraka indray ianao dia ary ny olona naterak'Andriamanitra ihany ny maharesy izao tontolo izao. Dia amin'ny fomba ahoana moa no ahafahantsika hateraka indray nefa antsika fa olona lehibe? Izay hitantsika ato amin'ny filazantsarany Jaona 4:7 ny resaka nataon'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Filazantsarany Jaona 4:7 miafara amin'ny 7 mivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'olona ahoana no ateraka rehefa lehibe moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga noho ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Amen. Eto izy izay ateraky ny nofo izy dia nofo, ary ny filany nofo izy efa hitantsika teo amin'ny epistiliny Galatiana 5:7 miafara amin'ny 2 iny: ny fijangajangana, ny fanompoan-tsampy, ny adilay, ny fitokona, ny fisarahana, izany rehetra izany. Fa ny olona ateraky ny fanahy kosa ho izy dia fanahy, ary ny zavatra vokarin'ny fanahy dia hitantsika amin'ny epistiliny Galatiana ihany, Galatiana 5:2 miafara amin'ny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana,
fifaliana fiadanana faharipo fahamoram-panahy fanaovantsoa fahamarinana fahalimem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra izany amen. Ny olona nateraky ny fanahy dia fanahy ary ny olona mandeha ny olona manana ny fanahy masin'Andriamanitra dia mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina dia fitiavana fifaliana fiadanana faharipo fahamoram-panahy fanaovantsoa fahamarinana ary malemy fanahy sady mahonom-po manana fahononam-po izy tsy misy lalàna manohitra izany araka izay voambarany epistiliny Galatiana. Ary atao ahoana moa ny ateraka indray izy ateraka amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia rehefa manolo tegna antsika mandray Jesosy ary ny atao hoe mino koa manko mandray iainanao le izy mandray Jesosy ianao dia miala amin'ilay fanao ny fomba izay niainanao taloha iny dia raisinao Jesosy ary ateraka amin'ny rano dia manao batisa dia eo zany ombona voaombo miaraka amin'ny azo fijaliana daholo ny lota rehetra ny momba ny nofo rehetra dia voaombo dia lasa olom-baovao anao amin'ny Jesosy Kristy dia izay hitantsika ao amin'ny epistiliny Korintiana Korintiana faharoa toko fadimy andininy fafito ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo amen. Ateraka indray ianao amin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy dia lasa olom-baovao anao eo amin'ny Jesosy efa tsy tsaroan'Andriamanitra intsony ilay ratsy jiaby nataonao iny satria efa lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao eo anatrehan'Andriamanitra vita fihavanana amin'Andriamanitra ary nosasan'Andriamanitra tamin'ny rano zany ilay tsy misy pentina izay magnadio antsika amin'ny fahotana dia lasa olom-baovao eo anatrehan'Andriamanitra dia nateraka Andriamanitra anao dia maharesy izao tontolo izao ninonina amin'izay zavatra izay mianjady anao eo amin'ny fiainanao na ninonina ny fandrika izay ataony devoly anao dia tsy kasika anao akory zany satria anao dia nateraka Andriamanitra dia maharesy zavatra izay maharesy zavatra izay eo amin'izao tontolo izao. Ry ranadahy sy rahavavy ao amin'ny tompo aokantsika samby hiaigny amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra satria ny fankatoavana dia porofony finoana tahaka an'Andriamanitra tiantsika izy dia nomena antsika Jesosy hamonjena antsika ary antsika koa raha tian'Andriamanitra antsika dia tsy maintsy mankatony didin'Andriamanitra mila mankatony teniny antsika izegny mba ahafantarana antsika fa tia izy marina dia ohatra raha oharina amin'ny fiainana antsika olombelona ny lehilahy dia raha tia izy dia mandeha manao fampisehoana amin'ny ray aman-drenin'ilay vehivavy tiany dia manao mariazy ny olona tsy tianao dia tsy afaka anao mariazy aminao dia atsika raha tia dia mariky ny fitiavana dia manao mariazy dia karaha zegny koa ataontsika amin'Andriamanitra atsika raha tia Andriamanitra dia magnano aliansy vaovao amin'Andriamanitra ateraka indray atsika ary mankatony didiny mitandriny ny teniny mandeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana ny olona anankiray dia rehefa miaigna amin'ny fahamarinana ndraiky fahamasinana izy dia manana hery satria ny fanahy masin'Andriamanitra izay mitoetra ao aminy no manome hery izy ahafahany mandresy ninonina ny sera izay mandalo eo amin'ny fiainany dia mahery izy noho ny amin'ny Jesosy. Ry ranadahy sy rahavavy ao amin'ny tompo mahery izy ahazakivy aokanao hitoetra tsara amin'ny finoana ary azakivy aza miemotra izany fa raha miemotra sanatria ianao dia tsy ho azonao ilay fandresena izay efa nampanantenan'Andriamanitra anao ilay amboara izay efa maizan'i Jesosy anao dia tsy ho azonao lasa devolo omaizan'Andriamanitra ho lafa ny amboara raha miemotra anao ny fandresena ary ny devolo koa dia andeha angalatra ny fandresenao ka noho izany ianao zaho dia olona terak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao atsika ary aza miankina amin'ny fahalalànao aza matoky tegna fa aleo matoky Andriamanitra ilay mahalala ny zavatra rehetra izay nahary ny zavatra rehetra izy no afaka hitokiantsika fa
aza mba mitoky amin'ny fahalalanao fa ny fahalalantsika dia zava-poana eo anatrehan'Andriamanitra izany fa raha mitoky amin'Andriamanitra atsika manolotra Andriamanitra ny adintsika dia Andriamanitra miady ho atsika ary izy ihany ny tompony famaliana fa atsika tsy afaka andeha amaly ratsy ny magnano ratsy atsika ny zavatra azontsika atao dia malemy fanahy eo anivony amin'olona rehetra raha azo atao izy mihavana amin'olona rehetra dia atsika mivavaka atsika efa nandehan'Andriamanitra dia efa tsy naman'izao tontolo izao atsika miavana amin'olona rehetra atsika efa tsy miadiady amin'olo eky fa malemy fanahy sady mamela helo koa fa tsy naman'izay maloto fo na mitahiry lolom-po mandrakariva iny ary tsy naman'izay tezitra aza dia rehefa vita iny dia vita fa tsy tazominy asany masoandro miletika ny fahatezerana satria raha tezitra anao dia miditra ny devoly ary raha ny tenin'Andriamanitra mampianatra atsika hoe aza magnamia fitoerana ho an'ny devoly dia magnambara atsika koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 3:2 Apokalipsy 3:2 andininy 7 tapany B toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izay maharesy dia avelako hihinana avy amin'ny hazonena izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Amen. Izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonena izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Ny olona maharesy dia avelan'Andriamanitra hihinana amin'ny hazonena ao amin'ny paradisan'Andriamanitra. Ary ny fahafahana ahafahanao mandresy dia amin'ny alalan'ny finoana ihany dia miorina amin'ny finoana. Ny finoana zany ny lakile ny zavatra rehetra. Amin'ny mino ny zavatra rehetra dia ainy mino atao araka izay voambarany tenin'Andriamanitra. Raha mino atsika araka ny tenin'Andriamanitra na dia tendrombohitra aza afaka tenenitsika hoe mifindrary dia mifindra. Tsy misy zavatra izay tsy hainy mino atao ka noho izany aoriany mafy ny finoanao dia aokanao hivelona sy aina amin'ny tenin'Andriamanitra izay efa novakiana sy izay eno isan'andro aokanao ho isan'izay mpankatoy ny tenin'Andriamanitra mba hampandresy anao izy. Ary amin'ny tapany 1:12 eo koa mbola amin'ny Apokalipsy ihany, Apokalipsy 3:1:12 tapany B milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izay maharesy dia tsy hosimba ny fahafatesana faharoa. Izay maharesy dia tsy hosimba ny fahafatesana faharoa. Moa misy ve ny fahafatesana faharoa? Misy raha vavy sy ranadahy eo amin'ny tombo ny fahafatesana faharoa. Dia atsika zany mitafy nofo ary anamboarina avy tamin'ny vovoka. Rehefa maty ty vatantsika ty dia lefa gnahy nomen'Andriamanitra atsika tamin'ny izy nahary atsika. Rehefa nomeny ny fanahy fofonaina mahavelona atsika dia nitoetra ato anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra izay mahavelona atsika, fanahy mahaolona ny olona. Dia rehefa maty atsika dia vatantsika ty dia raraka miverina amin'ny vovoka indray tahaka ny namoronana atsika iny. Miverina amin'ny vovoka raraka ny nofotra fa ny fanahy kosa miverina amin'ilay nanao azy eo amin'izay ny hoe raha nandray Jesosy ianao dia ny fanahinao dia tsy hosimba ny fahafatesana faharoa fa ho velomin'Andriamanitra indray any amin'ny paradisan'Andriamanitra sady avelany mihinana amin'ny hazonena izay ao amin'ny paradisany anao raha maharesy. Fa kanefa kosa anao raha lavo ny fijangajangana na ny fisotroany toka na ny fakambadin'olona na ny fahavetivetana, ny fanompoan-tsampy, ny lotom-po, ny fisarahana dia tena hosimba ny fahafatesana faharoa ny fanahy. Tsy andovan'ny lanitra maty mandrakizay ary mainy motro tsisy fitsaharana any amin'ny elo afo mandrakizay ka noho izany ry ranadahy sy rahavavy eo amin'ny tompo dia n'izao mbola velona azony mafy ny finoanao satria ny finoana no entintsika maharesy izao tontolo izao. Ny finoana no ahafahantsika manao ny zavatra rehetra ary ny olona manana finoana dia manana fanantenana izy na dia mbola tsy hita aza izany lanitra izany. Mino sy matoky atsika satria Jesosy Kristy no mitoetra ato anatin'ny fontsika. Izy no magnambara atsika ny zavatra izay any an-danitra. Ohatra ny efa hiainanao anatin'ny fonao misy ny fanjakan'Andriamanitra
atry ny anao mbola velogna ty ambonin'ny tany raha anandray Jesosy anao dia efa hiainanao sahady le fanjakany lanitra ao am-ponao ao dia ahafantaranao le fiadanam-po le fifaliam-be tsy elazaina mihitsy tsy tahaka ny amin'ny zao tontolo izao mihitsy fa falifaly lava ny fonao na dia eo aza ny zavatra ny onja am-piainana ny tafio-drivotra izay ataony devony ny olana maro samihafa izay mianjady amin'ny fiainana dia miramirana ihany ny fonao satria ilay Jesosy Kristy mitoetra ao anatin'ny fonao dia magnafalifaly fonao izy. Ary atsika dia naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Atsika rehefa nandray an'Andriamanitra atsika dia efa tsy naman'izao tontolo izao intsona atsika. Dia maro mihitsy ny olona miteny hoe tsy maninona hono rehefa mivavaka dia na mbola mihaino lamozika n'izao tontolo izao dia tsy fahotana ohatrana amin'ny fitafiana tsy mendrika reny tsy fahotana. Atsika efa tsy naman'izao tontolo izao eka atsika satria ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia rehaka momba izao fiainana izao ny filanonofo ary ny olona miaigna amin'ny fanaon'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra. Ny olona mbala miaigna amin'izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra. Noho izany dia alaviro ny fanaon'izao tontolo izao. Alaviro azavela ho simba ny fanaon'izao tontolo izao misy ny tenanao io satria masina ny tenanao ny tempolon'Andriamanitra. Andriamanitra ny fanahy masin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinao dia masina ka tsy tia zavatra maloto. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia alaviro ny fanaon'izao tontolo izao fa anao dia olona terak'Andriamanitra. Izaho dia olona terak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary tsy amin'ny alalan'ny herintsika fa amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra izay mitoetra ato anatintsika nahazoantsika fahefana mandresy ny zavatra rehetra izay hitantsika eto amin'izao tontolo izao. Ary ato amin'ny Jakoba safady fa tiako vetivety amin'ny epistilin'ny Jakoba ato. Epistilin'ny Jakoba toko fa 4:1 vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry mpisintaka mijangajanga tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisaikazana amin'izao tontolo izao. Koa na iza teo sakezan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Amen. Zegny ry mpisintaka ho izy mijangajanga tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakezana amin'izao tontolo izao. Koa na iza teo sakezan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Magnambara antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto efa ny fisakezana amin'izao tontolo izao dia tsy ankasitran'Andriamanitra satria ny olona manao fanaon'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra. Nefa izaho sy anao dia olona efa nateraka indray tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy masina ary atsika dia zanak'Andriamanitra ary atsika dia efa namezan'Andriamanitra hery tamin'ny alalan'ny finoantsika ny Jesosy satria izay rehetra mino azy izy dia nomeny hery ka ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Izaho sy anao dia olona efa nandray an'i Jesosy ary atsika mino sady manaiky fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra ary atsika dia efa namezan'Andriamanitra hery tamin'ny alalan'ny finoantsika ny Jesosy, fankatoavantsika ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona ary indrindra ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra, ny fitandremantsika ny didiny dia zanak'Andriamanitra izaho sy anao. Ary ianao dia olona nataon'Andriamanitra ho mpandresy dia aza mora kivy rahavavy sy ranadahy eo amin'ny tompo fa natokana ho mpandresy atsika ary manoatra ny mpandresy amin'ny alalan'ilay ity atsika dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Efa namezan'Andriamanitra atsika i Jesosy mba ananantsika fandresena satria efa resin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona ny fahafatesana. Izy efa niaritra ny zavatra rehetra teo izy. Nieso ny latsy. Inona ny zavatra izay tsy nataon'i Jesosy noho ny amin'ny fitiavana atsika? Tsy misy. Ary atsika koa tsy tokony mora hiemotra izany atsika satria ny zavatra rehetra dia efa niaretan'i Jesosy teo. Ny vankona karavasy izy, ny fantsihana tamin'ny hazo fijaliana, natao nieso, ny fandatsana ary tsy ta misitrisitriky fa agnivon'olo maro teo izy ny latsegna, ny esoesona, ny fantsaigna tagnivon'olo maro. Inona ny zavatra izay tsy nataon'i Jesosy noho ny fitiavana? Efa vitan'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra. Ary efa vitan'i Jesosy ny fandresena, ny fahafatesana dia efa resin'i Jesosy.
naty izy natsangan'andriamanitra karaha zegny koa izasy ianao raha nandray an' jesosy raha mino na dia maty azy atsika dia atsangan'andriamanitra indray atsika ary tsy ho simba ny fahafatesana faharoa koa noho in'izany rirana dahy sy raha vavy eo amin'ny tombo mahereza sy mahatanjaha fa anao dia olona mahery satria jesosy ilay mitoetra ao anatinao dia mahery andresy ianao amin'ny ady izay hatrenao eo amin'ny tokantragnonao raha manana olana amin'ny tokantragno ianao dia minoa fotsiny ihany ary tsy ilay vehivavy hiarasan'ny vadinao riny fahavalonao fa ilay devoly mihitsy ny manandefa olo ataony fitaovana andeha hanimbagna tokantragnon'olo satria faran-dratsy tiany devoly ny tokantragno izay vita fankamasinana ianao izay manana ady amin'ny tokantragno aokanao hifantoka tsara amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fahamarinana sy ny fahamasinana aroviny foanao tsy aloto satria raha maloto foanao dia ho lavitra anao Andriamanitra tegna mivavaha tsy tapaka Jesosy eo aroviny foko mba tsy aloto satria izay madio am-po ihany no ahitan'Andriamanitra raha vavy aza miemotra aza misaraka izany fahalan'Andriamanitra ny fisaoram-bady kanefa ndraiky milaza izy afaka misaotra ihany amin'ny alalan'ny raha mijangajanga olona anankiray kanefa anao dia mahery ianao vehivavy mahery ianao nahoana anao no hitady hemotra nahoana anao mitady hangatsika amin'ny fanompona raha vavy malala ampandresy anao Jesosy fa minoa fotsiny ihany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra raha sahirana ara-bolanao ara-toekarina tsy miaina amin'ny fahantrana aza kivy fa manana izay tsara ho anao Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ihany no ahitantsika fahoriana kanefa matokia fa izaho efa naharesy izao tontolo izao araka izay voambaran'i Jesosy efa naharesy izao tontolo izao Jesosy ary ianao koa tsy ny fahantrana akory ny andeha hampiemotra anao amin'ny fagnarahana dian'Andriamanitra tsy ny Yesu tsy ny latsa izay ataon'ny fianakaviana na ny namana aoka tsy izany no sakana ataonao tsy hanompoana an'Andriamanitra fa anao ane olona mahery satria Jesosy ilay mitoetra ao anatinao mahery Jesosy inona ny zavatra izay tsy hain'Andriamanitra atao inona ny zavatra izay tsy hainy Jesosy atao ny fahefana rehetra dia efa namezan'Andriamanitra any Jesosy ny fahefana dia ianao dia aokanao iroso aokanao atoky ziska amin'ny farany satria izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena raha vavy raha nadahy mahereza ary mahereza sy mahatanjaha mivavahaka aza mitsahatra satria ny devoly dia mierina tahaka ny liona mitady izay harapany ary rehefa noroasina amin'ny olo araiky ny devoly mandeha an-tany foana agny izy fa rehefa tsy mahita tany ialany sasatra agny izy mimpody ndraiky izy amin'ny olon'ilay nitoerana iny raha hitany fa mbala magnamia fitoerana ho an'ny devoly indray ianao mbala magnamia lalana hitsoan'ny devoly ndraiky agnatinao dia midrika izy ary mitondra fagnahy ratsy noho n'ilay efa teo fito ratsy n'ilay efa midrika ilay efa noroasiny taminao iny mitondra fagnahy ratsy fito ratsy noho n'ilay efa noroasiny izy dia noho in'izany aokanao hitandrina anao dia masina anao dia olona mahery anao dia olona naterak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy anao dia olona voaositr'Andriamanitra anao dia vehivavy mahery matanjaka satria Andriamanitra ilay masiny Andriamanitra ilay nahary ny zavatra rehetra mihitsy no nanositra anao ho vehivavy mahery Andriamanitra mihitsy no nanositra anao ho lehilahy mahery ka noho in'izany aza miemotra tompoko aza miemotra aza omena ny devoly ny fandresenao satria raha hiemotra anao raha hijanona amin'ny fanompona anao dia manome ny devoly ny fandresenanao ary ny satro-boninahitra dia omen'Andriamanitra olo hafa kanefa anao olona natokana ho mpandresy nomena fanahy mahery fa tsy fanahy iosa maheriza raha vavy maheriza raha nadahy eo amin'ny tompo atsika dia olona naterak'Andriamanitra maharesy ny zavatra eto amin'izao tontolo izao ary ny fandresena endritsika mandresy izao tontolo izao dia amin'ny alalan'ny finoantsika Andriamanitra ihany manaiky atsika fa Jesosy zanak'Andriamanitra velona satria ny olona izay tsy mino an' Jesosy fa zanak'Andriamanitra velona tsy ao anatiny ny fanahy masin'Andriamanitra ary ny olona tsy manaiky fa Jesosy zanak'Andriamanitra antikristy izay efa hitantsika eto amin'izao tontolo izao sady efa amin'izao tontolo izao sady ny olona raha tsy manaiky fa Jesosy zanak'Andriamanitra dia antikristy izy ary tsy ao anatiny mihitsy ny fanahy masin'Andriamanitra fa ny olona raha manaiky fa Jesosy zanak'Andriamanitra velona Jesosy dia zanak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao izy
dia atsika dia manaiky fa Jesosy zanak'Andriamanitra, atsika mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra, dia noho izany maheriza sy mahatanjaha azony mafy ilay finoana hanagnanao fa ny devoly dia tsy faly aminao magnaraky an'Andriamanitra, tsy faly izy amiko satria mitory ny fahamarianan'Andriamanitra, tsy faly izy aminao satria magnambara ny filazantsara'Andriamanitra. Dia tsika tsy manana fahavalo afa-tsy ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra sy ny devoly ihany ny fahavalontsika. Ka noho izany diovy ny fonao amin'ny olona izay heverinao efa ho fahavalonao, tsy fahavalonao izy fa namanao, iray ihany tsika rehetra ao amin'ny tombo. Okanao hanana fo madio rahavavy sy ranadahy, ary maheriza sy mahatanjaha fa Andriamanitra dia tsy olombelona izy ka handenga. Izy ilay nahary ny zavatra rehetra atra ny tanam-piandohana ary nampanantenga antsika fiainana mandrakizay, ary ho tanterahiny tokoa izany satria raha maharitra hatramin'ny farany, raha amino anao dia ho tanterahin'Andriamanitra aminao tokoa izany. Andriamanitra tsy olombelona ka handenga izy. Ny zavatra rehetra izay ataony teneny tsy maintsy ho tanterahiny, ary magnambara misy ny tenin'Andriamanitra tsy ho tanteraka. Izay rehetra ataon'Andriamanitra tsy misy tsy ho tanteraka, ny teny rehetra izay ataon'Andriamanitra. Ka noho izany ny teny rehetra izay hitantsika amin'ity baiboly ity dia tsy olombelona, tsy hevitry ny olombelona nanoratana amin'ny baiboly fa tamin'ny alalan'ny tsindrimandry ny fanahy masin'Andriamanitra. Ka noho izany minoa ny zavatra rehetra izay voalaza agnatin'ny baiboly ity satria tsy olombelona nanao izy fa Andriamanitra. Atsika olombelona aiza no azahoantsika fahalalana dia atakatra ny zavatra raha mamaky baiboly anao tegna hoe lalintsaigny lalintsaigny Andriamanitra ary tsy takatra ny saintsika feky hoe raha andinika hoe mba fomba karakory nahatakarana ny zavatra maro aby agnatin'ny baiboly ity, izay tsy takatra ny saintsika olombelona. Ampandresy anao rahavavy Jesosy, ampandresy anao Andriamanitra, izy ilay alpha sy omega. Raha afa nanomboka zavatra izy eo amin'ny fiainanao, raha tsapanao hoe fa Andriamanitra nombanao amin'ilay zavatra efa natombony eo amin'ny fiainanao iny na ampiarahanao amin'ny vavaka, ary hitanao fa nisy fiasan'Andriamanitra, aza mihembotra fa Andriamanitra tsy magnano zavatra tapany. Raha afa nagnano zavatra izy tsy maintsy atodiny ziska amin'ny farany izy fa indraindray hoe atsika no tsy manana faharetana mihembotra tsy azahoantsika ilay fandresina, fa anao dia azahoisan'izay mihembotra fa okanao iroso, okanao atoky ziska amin'ny farany mba ahazoanao ilay satroboninahitry ny fiainany, mba tsy atolotra Andriamanitra olo hafa ny satroboninahitrinao rahavavy sy ranadahy fa omen'Andriamanitra anao. Ka maheriza sy mahatanjaha fa ombanao an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Amin'ny anaran'i Jesosy nahazoana fahefana manolotra izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ary manasa antsika rehetra izay mbola tsy niabone amin'ny YouTube na amin'ny page mba agnaraka tsy tapaka, mba ahazahoanao video tsy mitsahatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra, mba halalantsika ny tenin'Andriamanitra hitahianao sy ny angonanao an'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Hivavaka atsika. Andriamanitra misaotra Jesosy io satria mbola nomenao fotoana afaka nagnambara ny teninao. Oka Jesosy io tsy hiala maigny izay teny nomenao anay fa mba hiainanay tokoa ilay teny, mba hivelona amin'ny teninao izay. Ary ny zavatra rehetra izay mitady animba simba ny fonay, anembana ny fonay mba tsy hafanay fantoka amin'ny teninao, okanao Jesosy Kristy andevona ny zavatra rehetra izay tsy nambolenao ato anatinay. Ongotaka arioana amin'ny elo afo mandrakizay. Jesosy io aza mafona masaraka anay ianao, mehoery avy aminao izay tompo, mba tsy hemotra, mba handresy ziska amin'ny farany izay, mba hanana faharetana amin'ny fanompoananao, mba tsy hemotra izay Jesosy io fahandresy. Ny zavatra rehetra dia hainao atao avokoa. Misaotra Jesosy io fa Andriamanitra mihaino vavaka sady mamaly vavaka ianao. Halleluia. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Nefa ni fikitra taonany amanitra foana izy ka
maintsy mpandresy miaraka amin'ny tompo tsy maintsy vovonje tsy maintsy vonjeny rehefa mifikitra miny tsy maintsy mandresy tsy maintsy mpandresy miaraka amin'ny tompo tsy maintsy vovonje tsy maintsy vonjeny rehefa mifikitra miny Ianamkobatoroky zany azambatifikivy ninamtona ninamtranga mitrakatrany ny faorina mandale tatao de mafy tokoa fara mifikitra amin'ny ianao de mahefanahiza fikiratrany ilay finona fenoeritsaina fa ilay ratsy ilay satana ny andringana ihany ny vava mandrakariva anao andresenao izany Jesu tuku atani tuku narambule tontani Chimainchi mandese chimainchi pandese Nyaraka mini tupu Chimainchi vuvunze chimainchi vunzeni Refami fikitra mini Chimainchi mandese chimainchi pandese Nyaraka mini tupu Chimainchi vuvunze chimainchi vunzeni rehefa mifikitra miny Chimainchi pandese miaraka amin'ny tompo Chimainchi vavonje chimainchi vonjeny rehefa mifikitra miny Chimainchi mandese chimainchi pandese miaraka amin'ny tompo Chimainchi vavonje chimainchi vonjeny